Isan'ny fepetra napetraky ny fitondram-panjakana eny anivon'ny sekoly iarovana ireo mpianatra hanala fanadinana an-dakilasy amin'ny tsy partany ivalana aretina koronavirus ny tsy maintsy anaovana arivava. Misy amin'ireo mpianatra no mitaraina fa sempotra amin'ny fanaovana izany. Tena sempotra be zay manao masy. Misy tao zareo semposempotra kely any zany ao anatin'le izy zany dia asoriny kely any zany le izy indraindray moa zany. Tsy maintsy anaovana ny arivava ao an-dakilasy. Ho an'ny haingo, mpianatra eny amin'ny CEG Antambarinandriana dia mifantoka tsara izy ao am-pianarana na dia tsy maintsy manao arivava aza. Na dia izany aza, mampitaraina azy ny olana ara-pifandraisana ateraky ny fanaovana arivava. Ilay ao am-pianarana concentra tsara na dia misy an'ilay masy raha antanin'ny mpampianatra dia indraindray tsy eny ihany ilay teneny. Indraindray tsy maheno anazy konko satria samy manao masy izay ampianarana. Entina mahana izany tsy fifandrenesana eo amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra izany, raha ho anirina iny Tsorajerosoa mpampianatra ohatra dia ampiakarina noho ny mahazatra ny feo. Ao koa anefa ireo mpampianatra sasany mampiasa fomba hafa. Hoe tsy manahirana ny ankizy ilay izy mitondra ilay izy aloha fa eo amin'ilay miteny no tsy maheno zany raha hoe tsy miteny mafy noho ny mahazatra ny ankizy. Ie dia zana fotsiny tenena foana miteny somary miteny mafimafy dia ohatr'izay koa izay mpampianatra teny avoavo ampianarana fa manjary tsy maheno tsara ny ankizy. Le mitandansa manalanala an'ilay izy moa zany mifantoka tsara zareo ka. Nandray fotsiny rehefa mba hoe misy zavatra kely adiniko kely an'zareo dia somary manao kely an'izao zareo. Fa mifantoka tsara zareo zany. Manoloana ireo olana ateraky ny tsy maintsy anaovana ny arivava ao an-dakilasy zany dia nanambara i Marcel Oscar Onjatino taleny sekoly Saint Joseph Mahamasina fa tokony hizatra ireo mpianatra. Tsy ferana aloha ny siny izay le hoe variana izay le mpianatra ao anatin'ny efitrano fianarana na izany na tsy izany raha fijerena manokana kely ampahany kely dia kely izay le hoe variana any amin'ny raha le resaka hoe fitapenam-bava angamba aloha zany fa mino izay fa tsy dia anankirotana loatra ny izay moa le fanabeazany everiko hoe ho an'ny toeram-panabeazana ohatran'izao fiafiany zany ka raha hoe tsy sofina fotsiny aza no voasitony ity mba alaina saratsaina amafisany fiainana iainan'ireo zaza ireo afaka 10 taona an'izao na afaka 20 taona an'izao rehefa lasa olon-dehibe izy hoe zay kasibosy misitiny eto amin'ny sofina ve dia ho problème fa miainan'izay tsika aloha fa zay ny zavatra misy fitandremana ny tena le izy sy fitandremana ny hafa dia zainy izay dia manaraka ny ankizy.